na mafy be karakory ny zavatra mahazo na mamonja be karakory ny ranomasina fa anao mila mijoro hoe za tsy maintsy mandresy. Ho hitanao am'izay fa noho n'izay tanjatsaina zay magnampy anao azy Andriamanitra. Lasa misy hery ny fanamasina lasa magnampy anao manosika anao. Fa raha anao isaky minitra tsy foateky zazay. Mitsany hoe mananjely moana. Dia fa raha anao memalemy. Fandana zany manomboka zao. Raha misy zavatra mafy be mahazo anao tsy fantako io inona ny anarany na ino. Ny fitaovam-piadiana voalohany mila manana tanjatsaina. Alleluia. Zay ne mahatonga antsika nomena Andriamanitra zavatra anankitelo hoe ny fanahintsika, ny saintsika ary ny vatantsika. Roza mila hainao miekilibre andreo. Le fanahy matetika agnaty vavaka any ianao mahazo ely ra-panahy. Fa ny saina anao mihitsy mila matanjaka. Anao mila miresaka amin'ny tegnanao. Anao mila manome moral ny vatananao isanandrosanao. Dia ohatr'izay koa ny vataka moa zany mazava ho azy io mila forcenao foana io hetsika na kamoara. Mila etsiketsehina foana io na dia tsy tia hiala ny fandrenana. Ianao zany mila manana an'izay fomba fijery zay ho hitanao fa homora aminao ny andresy. Amen. Mamerina ny fiarabanao antsika rehetra tsy ankanavaka tonga soa eto an-tramon'Andriamanitra androany. Za isaky mahitanao dia faly foana satria hitako hoe mpandresy ianao. Amen. Ny zavatra ho atoroko anao androany dia ireo fahavalo manakana anao tsy aroso. Matetika zany dia misy zavatra manakatsakana antsika ireo tsy mandroso. Dia nefa raha anao miady ka tsy fantanao ny zavatra tokony adiva, sarotra be ny andresena. Zany hoe mila mamantatra ny fahavalonao ianao. Mila hainao ny stratégie ampiasain'ny fahavalo. Satria isika dia notendren'Andriamanitra tsika mba handroso. Notendren'Andriamanitra tsika mba hanapaka. Notendren'Andriamanitra tsika mba ho lehibe ary ho mpandresy mandrakariva. Fa eny antsefatsefan'igny misy fahavalo dia tady hanakana anao so tonga amin'izany fandrosoana zany. Na io fandrosoana ra-panahy, na io fandrosoana amin'ny fiainana andavanandro, na io fandrosoanao amin'ny tanjona izay mba tianao atongava. Androany zany aho hanampy anao mba ho tafita amin'ny fiainana. Tahin'i Jesosy ianao. Zany hoe misy zavatra mila fantatrao dia ho hitanao fa ho vitanao izay tianao atao. Alleluia. Tao anaty Baiboly tao misy tantarana lehilahy anankiray antsoina hoe Nehemia, izay servi ny kapoakany mpanjaka. Izy zany rehefa isotro mpanjaka na isotro divay na inana zavatra anankiray mba tiany sotrosotrona dia io Nehemia io no fanidiny azy. Donc zany olona tena akaiky ny fanjakana tamin'izany fotoana zany. Raha tia mantatra an'izay tantara zay anao vakio Nehemia toko fahelo. Mba ataonao exercice kely rehefa tonga any an-trano boky Nehemia toko fahelo. Vakianao manokan'igny voalohany jusky farany. Tonga jerevanao zany le toko fahelona igny rehefa tonga any an-trano. Ny dikan'io teny hoe Nehemia io anefa raha vakina amin'ny dikateny fianarana dia hoe l'Éternel a consolé. Zay ny dikany. Zay ny dikany hoe Nehemia. Ka io zany dia efa magnatoro antsika zahady fa ny anarana tsy apetapeta koa. Dia fa anao zany manome anarana zanakanao mba dinio tsara. Fa tsy hoe malaza anao ny prospère zany dia fa dinafa ny prospère zany. Aranjala mahay volony be zay zamba. Dia fa napetraka takeo hoe zamba. Fa melohany mba omezanao anarana ny zanakao mba dinio tsara na le mbola bikibo na mbola agnano viano. Dinio tsara zany melohany amezana anarana olo araiky. Fa tsy raha hoe tadiavina anaty calendrier dia zay tandritandriky io fa janvier
Ibelo anarany. Efa février tiako izovy. Fa mba dinio tsara. Salamineniny azo dikany dia hoe l'Éternel a consolé. Ka ineny dia nanana projet ngeza be andehanangana ny manda amin'ny Jerusalema. Raha vakinao le nema fahina teo tena zavatra salamizana. Nanana projet mavengy be izy andehanangana ny manda amin'ny Jerusalema. Ary neny ihany koa dia tovolahy zay lazaina hoe intelligent, olo manam-pahaizana, olo tia mandiny zavatra, ary nanana na izy azy. Satria ahoana lazako hoe intelligent izy, natongavany atao amin'ny lapan'ny mpanjaka, dia satria mitady olon-kendry ny mpanjaka tamin'ny fotoana io. Mitady olon-kendry izy dia nitadiavany tamin'ny zanak'Israely zay andivony zareo tamin'ny fotoana io, dia neny anisany voafidy hipetraka tao amin'ny mpanjaka. Tamin'io zany mpanjaka tia manangona olona endry mba dany iasa amina. Ny olo tsy mahay magnisa reny na le miasa aminy mora amin'igny mba tsy fegny karamany tsy mitakaona. Fa neny tsoatran'izany neny tegna ny fidiny mpanjaka mihitsy amin'le fahaizany raha. Ka anao zany raha mahitady olona hiara-iasa aminao, hiara hipetraka aminao, hiaraka anao zavatra aminao, mba jerevo ihany ny olona mba afaka andiny zavatra. Mba jerevo ihany olona intelligent sahala nataon'ny mpanjaka tety raha hifidy olona hiara hipetraka. Alleluia. Ianao koa zany rehefa mba maka-piasa za teo mba mifidiana ihany olona mba mahay raha. Satria matetika mitady olo dondona mihitsy atsika reny mbo eketsika hiasa amitsika. Dia atsika izy dadadahiny tsy malaka lasiety izy koera ndraiky nisy le baba diotraky mahafinarinaitra ny sasany mihitsy le mahita zavatra mifanodovitra karan'ireny. Satria matetika atsika mila olo zay azotsika ampanaovana zay tiatsika atao, olona tsy mahay mikondy. Fa mba ilaigna koa zany mba fen'olo-kendry mamodidina. Anareo trano raika koa zao makarakarakory karoky. Anareo miara-mipetraka nareo menakavy moa tsy koragy. Fa raha ohatra anao zany mba nalaka mpiasa, ohatrany ahoana n'olo miasa aminao, ohatrany ahoana n'olo mamodidina anao. Amen. Tsy zany mety efa anisany facteur manakana anao tsy androso daholo. Satria olo tsisy raha ero mamodidina antegna ohatra hoaiza amin'izany antegna. Amen. Nehemia dia tao Babilôny, tao amina mpanjaka anankiray antsoina hoe Artakersesy. Ny dikan'io Artakersesy io dia hoe longue main, na hoe lavatanana. Tsika mba izy zany hoe lavatanana zany amintsika mavita raha maro be, manana fahefana. Zay ny dikany hoe Artakersesy. Mazava be zany fa nahazo avaram-patana Nehemia sady nanana ny zavatra rehetra. En plus miara-misakafo amina mpanjaka mihitsy Nehemia. Tena io Artakersesy tamin'ny fotoana io anisan'ny fehany zao tontolo zao. Nanana na izy azy. Tsy refesy mandidy amin'ny décision resty. Teo alohan'ny Nehemia efa misy gouverneur zay jiosy nanangana ny tempolo ny Jerusalema. Fa saingy tsy nisy fefy le tempolo. Misy gouverneur anankiray zany talohan'ny Nehemia dia nanamboatra le tempolo. Dia avy eo nefa tsy vitan'ny olona io ny fefy. Dia Nehemia ndraiky tsy mipetraka izy fa alohan'ireo nanamboatra ny fefy. Amen. Satria rava zany tamin'ny fotoana io. Niara-ny sakafo tamin'ny mpanjaka foana izy, fa saingy tany Jerusalema ny saina. Tsika io nendray rehefa milamina be, ohatrany tsy te hiasa loha avenir zany. Ohatrany tsy te hiasa saina amin'ny fiainana andavanandro, ohatrany hoe mety le androany dia tsy te hiasa saina amin'ny lohavy. Nehemia nefa tsy ohatran'izany. Na dia milamina be izy, niara-ny sakafo tamin'ny mpanjaka, niasany saina foana ny tanàna fiaviana. Hoe manana problème zareo an'izay, misy olana any amin'ny tanàna ao zay
Nehemia. Dia inona ozy ianao ny zavatra nataony? Nangataka tamin'ny mpanjaka izy mba handeha. Dia raha vakianao koa agnaty Baiboly eo misy vehivavy anankiray koa antsoina hoe Estera. Io Estera io dia lasa vadina mpanjaka izy, fa saingy mbola niasa saina tamin'ny mpiray tanindrazana taminy. Ny zavatra nataon'io Estera io dia nifadianina telo alina izy satria nisy loza saika hanjono firenena. Atsika koa mba misy fotoana mba manokana fotoana mba hivavahanao any Madagasikara atsika. Jereo zao fa maharesaka be mihitsy le nositsika rehefa aiza atao darena azoko magnarany glorieuse. Voilà, i glorieuse. Zay antsika malagasy fa nalainy frantsay ankiriny. Kan'izany mba ve Jesosy io mba avereno aminay ny taninay. Fa matetika atsika dia mitanaka foana, tsy miresaka, tsy miaraka amin'Andriamanitra. Mety tsy vitanao le andrambo micro na andeha hagy, fa vitanao kosa miresaka amin'Andriamanitra angatanao rahanao. Amen. Tsy mbola fantatsika hoe inona moa ny zavatra mety mba ho tombontsotsika ao anatin'izay, fa ny zava-dehibe mba miverina malagasy mitana malagasy. Loatra zany nataony reto Israely reto, na Nehemia na Estera tsy mipetra mora izy satria fantany fa misy loza zay anjono firenena. Mosesy ihany koa, raha vakianao Baiboly, Mosesy dia nitezainy Farao sahala amin'ny zanany mihitsy, nefa dia nisafidy hiala tao amin'ny Farao izy mba handeha hanavotra ny zanak'Israely. Jereo filavana fa ny toe-pon'olona zay tia manampy ny hafa dia matetika zany olona zany tsy maintsy mahavita zavatra goava. Zao ny toe-ponao. Andeha atao hoe tsy jery olo lavitra antsika fa manoloana ny fianakaviana rehefa ny havanao akaiky. Anao hoe mba mijery an'ireo ohatra. Andeha atao hoe ambany volonareo araky le resantsika le mandeha. Anao hoe mba miasa anao akany. Raha mba misy tanàna zay mba niavinao, indraindray megnatra ianao lazaina fa avy amin'ny tanàna io. Nampianariko teto zany le mandeha fa Jesosy anio zany tadio tsara fa tao an-tranon'omby izy noteraka. Dia isaky ny 25 décembre zany foana verimberon'olo jiaby hatramin'ny zazahely. Jesosy teraka tatsanao. Raha anao nga manatao karaha zany fa vinitra. Naiko madinja, zavalala be karanao mbola tranombo nareo. Fa Jesosy tsy megnatra ny amin'ny toerana ny terana. Ajereko koa fa omena anarana mihitsy zay Jésus de Nazareth. Nefa voalazan'ny Baiboly fa moa misy zava-tsova ao Nazareth. Zany hoe toerana tsisy ilana anazy. Toerana mamenamenatra aby zany izy koa atao avakoana. Satria mitovitovy hoe avy ambana tavoangy. Menamenatra anao raha ataon'olo an'izany. Fa zay nge atao kory. Fa zany mihitsy ny anarana. Na atsika miantso raha dia miteny mihitsy hoe Jesosy Kristy avy a Nazareth. Fa tsy megnatra. Izany hoe faly Jesosy satria namoaka olona goava ny Nazareth. Faly Jesosy satria namoaka olona goava ny tranon'omby. Dia nao koa tokony ho faly fa namoaka olona goava ny tanànanareo. Dia izay le mba mila mba hitondranao mavaka anazy. Tahin'ny tompo anena. Ny sekre voalohany, ro zavatra matetika manakana ny programa na manakana ny hoavy. Raha ohatra ianao zany tsy tianao voasakatsakana mihitsy dia fantaro ny fahavalo mpanakana. Zay io zany mila jerevana fantaro ndreo fahavalo mpanakana. Amin'ny teny français dia hoe détecter les opposants de réalisation. Détecter-nao zany hoe iza daholo mety hanakatsakana, inona daholo mety atsika matetika rehefa hanao zavatra tsy mijery ny mpanakana fa maika agnatanteraka. Izay matetika mahasato atsika manao zavatra. Na dia andeha ataoko hoe na projet na mariage io, na projet anangana trano io, na projet hoe andeha voyage io, mila fantarinao. Tsy prier hoe
inona zao ny zavatra mety anagatsakana ty mariage ty. Na fiancé ry. Na tsy fantako hoe inona le tianao atonavana. Mila détectenao io. Asa maika anao zavatra efa nandinika hoe inona. Iza daholo mety ho fahavalo amin'le zavatra atao. Satria maro loatra rehefa ny zavatra ataon'olona rava satria possible izy tafiara-miasa amin'olo mankala anazy. Ohatra ny ozany zao andivarotra na hoe ampiasa vola. Tsy nandinika aby anao hoe izy mety ho fahavaloko anatin'izy ty fa hoe ndao foana atao. Dia matetika tafiara-miasa amina fahavalo izy fa tsy hainy. Raha vakinao amin'ny miantoko faharoa, 20 rehefa dia hagnano le projet Nehemia dia nisy olona tezitra. Nisy olona tezitra. Ary nagnely ratsy makasika Nehemia mihitsy amin'ny miantoko faharoa, 20. Inona natezitra ireo satria projet be no ataon'ny Nehemia. Andeha hanasoa ny zanak'Israely. Andeha hanamboatra fefy Jerusalem. Ka ny fahavalo tsy voatery olona fa mety anao ihany. Zay koa zavatra anankiray zay. Tsy voatery olon-kafa zany. Fa possible io ho anao. Ahoana moa lazako hoe anao mety manana mauvaise caractère anao. Mety manana toetra ratsy. Mety anao le miavonavona. Mety anao na mba hiarahaba olo tsy ataonao nefa ho zanao mety hoe hivarotra ny dianao. Olo hivarotro nefa ny mahidy tsy baba. Tsy possible. Ohatra koa mety possible masiaka nefa anao hivarotro. Andeha ampianatra zaza maternelle izy tsy madiny tamin-jaza. Ohatra. Fa zavatra sarotra be zany. Indraindray zany inao ihany ny fahavalonao. Possible anao mety mora tezitra. Possible anao tsy tia olona maro nefa tena nga fiangonana. Tsy afaka olo maro be. Tsy tiako olo maro be miditra nefa anao tia nangana fiangonana. Raha ambidinao tsy tianao tazitazomin'olo nefa izy vilarinao bazary. Zavatra tsy possible daholo zany zany. Ka eo zany mila jirevanao manokana rehefa anao misy programme misy tanjona jirevo sao dia anao ihany no problème. Possible koa izy mety asany devoly mihitsy mety misy fanahy ratsy. Satria rehefa nanana zavatra atao io misy fanahy ratsy miasa. Manakina le izy mahatonga ny raha midinao tsisy mamotsafo. Ary za tena misy fotoana nisy olona taraina nangatabavaka ohatran'izany nanokatra magasin izy. Tamin'ny voalohany magasin nanjimany tebe. Fa taty afara 2 mois ozy zay ozy pasteur mandeha mivarotro foana fa tsisy olo midira na ariary. Da imagineo zany varotra fa nandeha be. Taty afara anatin'ny 2 volana tsisy mpanao combien. Toeram-pivarotana nefa luxe de luxe. Ny zavatra amidy maro tsara fa tsisy suivi. Io zany mantsy anazy misy asany devoly ao. Dia rehefa natao moa ny vavaka délivrance natao karazana tsodrano makasika an'le asa natao dia voninahitra manotombo fa lasa nandeha be izy eo. Izany hoe ny zavatra rehetra atao zany misy fahavalony. Io zany teo possible hainao ihany, possible mety asany devoly. Ary nendray koa ilazako hoe anao ihany le izy possible anao mety kamo. Misy olona hoe magnano raha fa kamo. Kamo izy. Misy sasany izy misokatra mandray. Nefa izy mivarotro mofo. Dia amin'ny 20 izy tsy maintsy mifody, fa magnano laseste. Dia amin'ny 3 koa izy misokatra, 5 izy fa mirava. La boutique luxe. Eritreretrany luxe. Zay tompony. Izy zavatra zay anisan'ny fahavalona tanjo, fahavalona. Adidiko indray andro misy pasteur mony nagnano programme karaha ataontsika io hoe anao ka eglizy mandeha hagnano fiangonana raiky maventy be. Dia ny zava-misy nefa atao am-piangonana
misy olo manonda ny zifo. Efa ampy atsika raiky kelikely ty fa kely fogna atsika vinagna atsika lavatoria. Vao mandeha olo fagnentanana hoe anango mavola dia fa iranga io manohitra. Dia faransa nanomboka fantany paster hoe zovy olo manohitra. Dia nanomboka fantany fa ity rangahy ty no tegna manohitra. Dia inozy nareo ny zavatra nataony paster. Isaky ny anomboka toroteny paster, asainy mitsangana foana rangahy io sady arabeny manokany tifitifany mason'olo jiaby. Dia asaintsika itsangana ray aman-drenibeko rapapapapapapa. Dia raha fakery fogna izy magnano salama olo jiaby takelo. Herinandro nanaovan'ny paster an'igny niagny izy nanohitra. Dia matsara zany fa raha fantanao ny fahavalo mpanohitra dia moramora be ny reglena anazy. Fa ny fahavalo tsy fantatra no manahira. Dia jereo tsara fomba ny traité paster aty anazy, tsy ny vavaratsiny tamason'olo fa mideregny nomegny voninahitry nambombosigny farany nafotony vavaratsy azo ndro tadiavana. Da iny tompony. Fa atsika matetika tsy fo ndraiky raha anaty loatsy. Misy fiady fa minenga fitiavana. Izy nareo zany. Ohatra fantanao zany riny fahavalonao. Tsy possible hivazavazanazy. Mba testeo le fitaovana mahery nampiasainy Jesosy namonjy an'izao tontolo zao fitiavana. Azo atao kely avana olo fantanao fa fahavalonao zao fa vagnano lasopy. Asa mbo vita roty zay. Za mo sambiny ake paster avao. Tsy raha voatery hinana anao fa magnatitra koa. Zany andro antegna mbo amprivé anao hoe. Asaiza le lasopy tete anao regny dia agny nare mandeha. Amin'ny marika. Tonga dia lesinao amin'ny marika koa izy. Na tsy haiko hoe zany. Dia amenao. Na ohatra koa hoe vidiananao kiraro izy. Vidiananao saka izy. Azo atao tsara raha manana moyen tegna. Fa matetika mampiova olo ny anehoana fitiavana. Satria ndraindray revana mampatonga olo ratsy fanahy io ratra. Matonga olo tia manototro raha teneninao. Matonga olo lasa mpamosavy mihitsy anao ratra. Tsy voatery izy mpamosavy loatra fa maratra izy. Dia lasa misy aratsy mitotro miforona anatiny ao. Misy zavatra mba tadiaviny amin'ny fiainana tsy mety hitany dia farany izy lasa rebelle. Dia mba hiagnano ny zavatra nataon'ity paster ty. Tahiny tompo ianao. Alleluia. Amen. Jesosy Kristy ihany koa raha vakinao ny tantarany nanana projet andeha hamonjy an'izao tontolo zao. Zany ny tanjona. Zany ny programme Jesosy. Jereo fa tsy maika andeha hagnano ny fogna Jesosy fa tsy maintsy ny fantarina hoe iza ny fahavalony ty projet ty. Dia nanomboka fantatry Jesosy fa izy Satana ny fahavalony. Da ihany nefa Petera mihitsy no miteny. Rehefa mba tantara zay zanak'olona tsy maintsy zao, zanak'olona tsy maintsy ombona, tsy maintsy olefona nataony zao. Sanatria ozy Petera, tsy tsaka aminao sa. Dia jereo no navaliny Jesosy anazy hoe anivogo ianao Satana. Zany hoe Satana nampiasa ny vavany Petera. Dia jereo tsara fa tonga dia fantany Jesosy hoe tsy Petera zany miteny zany fa Satana. Satria fantany Satana fa raha tsy ombona amin'ny azo fijaliana Jesosy dia tsy voavonjy zao tontolo zao. Dia rehefa tsara ny nataony Petera fa mitapany sofiny malikoa fa naheriny Jesosy tamin'ny plasiny naheriny atsato. Satria anatinao Petera zany anankiray fo. Ohatran'ny hoe be fitiavana be pasky Petera. Ohatran'ny hoe tegna miaro an'i Jesosy izy nefa manakana an'ilay famonjena ho avy tamin'izao tontolo zao. Fantatry Jesosy ny fahavalony. Tsy nankasitraka zany ny hafatesan'i Jesosy Petera. Dia ozy mantsy Petera hoe anivogo ianao Satana. Fantany Jesosy fa Satana ny tao ambadika. Jesosy Kristy zany nahafantatra ny fahavalony zay tokony adivana. Tahiny tompo ianao. Ny olo ny fandrosoana zany rehefa ianao te handroso zay ny fiaina.
rehefa anao mba te hita vokatra dia sa manapa-kevitra fa tsy manaiky zay mitranga io. Sa manapa-kevitra. Rehefa mba misy zany zavatra hitanao fa tsy mety, mila sa manapa-kevitra no sa miteny, sa mandray décision. Fa tsy hoe fa hita raha fa tsy manjary akeo dia mbola iafiafiana kevitra. Mila sa manapa-kevitra, mila sa miteny, izy koa tia ambroso ampiaina. Fa nendrentsika menatra. Le zavatra efa hita mihitsy amin'ilay fomba fitenenana anazy amin'ny teny frantsay hoe médiocrité. Fa tsika mbola mibodika kevitra. Le zavatra efa hita hoe andrava, amotika. Dia rehefa no natonga ny sa ratsy mety niteraka, dia noho ny fisian'ny Lota. Dia tsy ny saraka tamin'izareo teo. Dia tsy hainao ny raha nahazo any Abrahama fa tsisy mety sakiny. Andeha hiteny hoe miala aminah eto anao Lota. Dia rehefa tsy maintsy misy décision resy ny Abrahama mpisarahana tamin'ny Lota, dia rehefa aveo fa eraka soamanjara Sara. Dia raha vakinao iny tantara iny, ny fahavalon'ny Isaka tsy ny famomban'ny Sara loatra, fa ny présencen'ny Lota tamin'izareo teo. Ka nendray zany amin'ny fiainantsika io ravana anao tsy tonga saina fa misy olona miara-dalana aminao, zay tsy natao hiara-dalana aminao, fa ianao miinsista, dia lasa misy zavatra potika, misy zavatra rava eo amin'ny fiainantsika. Misy zavatra zany ravana zay mila discerner tsara. Na toerana fandehanana, na toerana fisakafoanana, eny an-tranon'ny olona zay miara-dalana aminao ary. Satria matetika ny olona, na mety hoe toetran'olona, na mety hoe fahazaran-dratsy zay mila hialana, na hoe mila miala ao aminao, zay anao vao atafavoaka ny projetnao. Ka anisan'ny fahendren'Andriamanitra zao zavatra atoroko anao zao, ka mba raiso zavatra sérieux amin'ny fiainana. Amen. Matetika zany ny tsy mampanoso ny zavatra ataonao dia satria tsy mamantatra n'ilay fahavalon'ilay izy ianao. Zay zany anisan'ny secret anankiray voalohany hoe revo iza mety fahavalo. Faharoa, rehefa misy tanjona atao, na misy zavatra davana, dia aza manaiky mihitsy ianao vo elingely zavatra. Aza velona misy zavatra elingely ilanao. Nendray tsika riavana zavatra tsisy dikany magnelingely atsika. Ohatra zao anao zao mivavaka io, vahiny tonga, dia tonga dia nanapa-kevitra anao dika amin'ny vahiny, nefa misy tanjonao andeha hivavaka. Atsika malagasy manana an'izay toetra zay, megnamenatra atsika, satria tonga hony ery zama, tonga ery zena, tonga tantiny, tonga ramotra, tonga ry zanakanakava, tonga tsy haiko iza. Dia nefa anao fa nametraka programa tsy haiko hoe fa iny semaine, fa amin'ny lera karan'izao, amin'ny andro karan'izao za andeha ary. Aza manaiko voelingely-javatra. Rehefa mba misy tanjona zavatra atao, dia mandray fanapahan-kevitra hoe asa za fa tsy voelingely. Mialatsika amin'ilay olo azonao atao, anariro antegna andramo aloha fa za io fa misy programa maika tsy maintsy ndraiko. Après midi za mierina aminareo ke, izy koa mbola dikinareo, koa tsy dikinareo da mody. Ka ataonao koa rehefa programa ananjy ny andeha aminao efa tanteraka, neninao ndraiky tsy tanteraka. Dia anao nefa tsy tonga saina mihitsy hoe neninandriky tanteraka, neninazy tsy tanteraka. Azonao reo izy. Ary iny mba mila ianarana foana sanandrosana. Rehefa misy programanao andeha amin'olo, iaona amin'olo, na hoaiza, antsogo aloha keoly. Pare izy andray anao zay anao vo tonga. Fa tsy mba vahady akeny, mba maregny mbola milakota e! Tsisy olo! Efa bavahady eo izy vo tsisy olo. Tsy atao karan'izany. Fa misy telefôna va izy, na ohatra ko mitrotro nareo binandro, dia efa mitanianao za ireo milaka misy no tena masiko moraly aminarena, sinao akoho nareo amin'izay.
Zahiro tegna minera karanjo mety mbo afaka mamilioana aminao ve amtaneny izy satria ny olo tsiraikireky indrindra raha olo te handoso mametraka programa izy amin'ny fiainana. Dia anao koa rehefa mba hiona amin'ilay olo angataro rendez-vous izy fa tsy tonga dia tonga anao kahita aza manaiky vao ingely javatra. Teninao izany olo marininao io e. Fahavalina zavatra atao daholo zany atsika manaiky voelingely javatra. Asio tanjona zany zay aza ataonao fa aza lefa fotsiny amin'izao ny fiainana. Ohatra anao zao hivoaka ny trano a, inona ny antony hivoaka ny trano fa tsy hoe mivoaka fo. Misy mitsika mety azany karaha ty boaboaka dia tianao hoe maneno izy fa ty boaboaka zay nefa mandinia dia anao zay fa anao le karazan'olo tsisy kabary amin'azy fa magnino ka anao zay ty boaboaka magnino tsy sasanao nasetinarendranao fotsianao vilany jiaby borosonao trano nao vake reraka iny mipetraka fa akeo izy ty boaboaka ao izy tsy mety zany fa anisany zavatra tsy mampanoso daholo zany. Amen na? Ary raha ohatra koa anao zany hijanona an-tragnonareo ao dia apetrao foana koa ny question hoe fa magnino manao vao mijanona koa. Fa tsy raha hoe zany karaha doko marao alay. Nefa izy tokony andeha hiasa, izy tokony misy commission tokony atao, izy tokony misy service andeha atao fa mijanona foana an-tragno. Zavatra rehetra zany amin'ny fiainana aza vela andeha fotsiny amin'izao fa apetrao foana ny tanjona. Na ohatra anao zany zao hihina fa magnino manao vao mihina. Fa ny sasany homana foana mba fa vokeo. Mba misy ambaraka. Fa lasa tsy maintsy laniny mbo nampanako zay izy vao mevameva ny saigny. Tsy zakany mihitsy mareny misy ankerako na hoe misy ambom-barako na misy ambon-droko apetraka tanjoko raha jiaby fa tsy raha lena na ino na ino. Anao zao tonga am-piangonana eto ino tanjonao eto ohatran'izany daholo zavatra jiaby atao izy koa anao te andehilahy. Fa raha vao tsy magnano karan'izany anao matetiky voasakatsaka ny elagnelany daholo raha jiaby ataonao. Tainy tompo anetsika rehetra. Alleluia. Satria misy zavatra matetika tsy tokony eo amin'ny fiainanao nefa avelanao eo dia lasa voelingelina lava. Ohatra zao anao izy tomandraigna terin'olo aminao koa foana zany. Iny ndraika izy nefa lasa libre aneta izy akeo dia tsy hoe nanino eto. Dia mitanian'olo zanatso izy tady. Zany kiba tamampitiny ake ho an'io. Dia iny izy manjary neneneny izy tsy mahazo karama mba akondro masaka ataoko mitsindosiny izy miriny vaka. Hoe fihavanana zany hono raha sarotra tay. Akeizy ny bodiky mitarimy zany ako. Raha indray mandeha indrony mety mbola vita. Fa raha efa zany mihitsy ny fahazarana dia galina zavatra natao angelingelenina zany. Tainy tompony. Izy namety anaty tsy ndosina na anao ndraiky bodiky asio vindosina anaty. Misy antsika ny raha karaha matavela atsika. Andeha agnano bazary diany na olo mitaizy andriky tonga ta. Eza anao moko tonga foana maromby folo tsy mety avy mamanjazy. Ody andramo miaraka amin'ny zazy io matato raotsy tsy ody robo tsy lasa. Dipenda be ny fiainantsika mikorotana vokatry le egna maso mamenamenatra zareny manko mbola zay mono tamin'ny olo mavetinay karanty fa tsy mba jerivanao hoe raha vo zavatra hitanao manelingely aza manaiky voelingelin-javatra. Antsaranao zany isanandro mamanitra io zavatra zay tsy tokony ho eo aminao intsony. Sy raha mila dekaze. Ndraindraitsika iny misy petrapetra-ndrano dia vanitranontsika alohan'ny hiditra andrano. Iny manahirina anao misy vola ndraiky.
Dia nampaninona mba mitady fasika nomby mitaterino tamin'ambosy na mitateriny tamin'ny kalesy mba natototry iranipotako. Le zany rehefa hita fa manelingely fa tsy tiatsika hoe sorony mihitsy ohatra. Iakototrotran'izany daholo zany agnatiny. Dinio tsara. Somba maro namagna loatra anao. Dia lasa baresaka. Zany aby agnisan'ny zavatra mila jereva. Ireny antsika tia koragna loatra. Maro be ny namana. Dia miresa be eo dia tavela. Lasa tsy mahavita nino. Mba dinio hoe raha olona anankiray maro be ny namany matetika tsy matafavoaka zany. Ohatra fotsiny karaha ataoko kely zany zao hoe zazanao maro be kamarady. Possible tsy ahita na toroteny toriana kely zao satria vilany lera. Ka anao be loatra ny namanao, be loatra ny resaka ataonao, matetika lany amin'igny fotoananao. Tsy n'olona rehetra dia tsy maintsy ho namana. Fandana mba mifantoka amin'izay mba hatonao. Ary zany matetika verimberiko eto hoe azo atao tsara hoe mahafantatr'olo maro be fa tsy voatery kamarady. Azo atao tsara zany na mba hainao daholo olo jiaby anatin'ny Afrika ohatra. Tanzanie, Somalie, Arabo, Comorie, Iza. Hainao daholo tsy magnino fa tsy voatery ataonao kamarady. Amen. Alléluia. Amen. Dia mba teneny kely amin'ilay olona mariny anao mba amin'izay mba tadidiny tsara hoe asio antony hoe ny fiainanao sy ny zavatra ataonao. Izy io avatra amin'ny akanjo atao io misy dikany. Fa tsy raha atao anao lalahy be zao ko nagnatao zipo tsy magnan'olo. Fa misy dikany. Anao zao ohatra viava andeha hagnaniky vany tsy zipo mihitsy tokony ataonao. Tokony na shorty na pataloha. Misy plasiny daholo raha jiaby fa tsy raha hoe zay ny tianao atao foana dia atao. Asio antony ny fiainanao. Amen. Alléluia. Misy olona zao tonga ampiasananao agny ohatra andeha balao azy ao diany. Dia efa mieritrerety anao ampiasana izy andeha hikorameny io diany. Zay karazan'olo zay raha mihitsy azo atao manondro manotelo tegna tsy vatabativa ataonao anohafa fa miasa za atao fa tsy korana. Iny tompo ianao. Ohatratra zay zany zavatra ataonao. Dia tohisanao ny famakiana teny rehefa tao an-drano anao amin'ny miatoko faharoa, andininy faharoapolo. Dia rehefa tsara rehefa nisakanan'olo ny miato eto amin'ny miatoko faharoa dia ny faharoapolo. Dia ozy hoe ka dia hitsangana izahay ozy andrafitra. Fa ianareo tsy manana anjara na rariny na fahatsiarovana akory aty Jerosalema. Rehefa zany teny mahitsy zany. Sakanan'olo izy volay io azo magnano an'ino nareo ohatran'izao nareo. Fa ozy hoe ka dia hitsangana ozy zahay andrafitra. Fa ianareo ozy tsy manana anjara na rariny na fahatsiarovana akory aty Jerosalema. Zany hoe mila ainao zany rehefa magnano misafidy an'ireo olona magnodidina anao. Izy koa anao tiandrozy. Zoko daholo olo magnodidina. Raha olo mpanakiana foana miaraka aminao, zay raha ataonao tiany tsy adika na inona amin'izany. Ohatra zany hoe ianao zany mivavaka nefa ny meilleur-ami-nao gentlisy, olo tsy tia mivavaka. Dia apetraka anao mihitsy meilleur-ami-ko. Zavatra ataonareo mifanohitra nefa nareo miara-dalana. Baiboly nefa mampianatra hoe ho tafiara-dalana va ozy ny roa raha tsy efa miray. Dinio tsara zany. Anao manambady fa presque kamaradinao jiaby olo mitovy daholo. Jeune fille daholo, tsisy manambady na raiky.
Anao olo miasa, kamaradinao presque chômeur anao. Ary amin'io le chômeur lipsa. Tao anao andeha hinantoka fonda resaka sabotsy. Dia fa eo zany anao mila mandiny. Amen na? Amen na? Jesosy nanolona mpanankarena anankiray zay te hiara-dia taminy. Tsy miteny Jesosy hoe nahazo partenariat financier zany. Jesosy mantsy le olo hoe ny zanak'olona tsy manana trano izy tia aloha. Raha vao miteneny Jesosy an'izany le mpanankarena, dia rehefa tonga dia miala le olona satria fantatry Jesosy fa olona mety hanimba ny asa io, olona tia fiainana loatra. Dia niasina mihitsy ilay mpanankarena hoe ina tokony ataoko zany araka anao. Vao niteny Jesosy hoe ny zanak'olona tsy manana trano izy tia aloha. Satria ilay mpanankarena zany mieritreritra fa mety azahoana chance be miaraka amin'ny Jesosy io, magnasitraka jamba raiky foana fa miliara. Vao naheno le proposition hoe zanak'olona tsy manana ny trano izy tia aloha, tonga dia miala moramora. Misy namana ratsy riavana zay mila esorinao amin'ny fiainanao mba hidiny le namana tsara andeha ampandrosoana. Misy karazana namana tia nakaiky anao le namana tsara ampandrosoana, fa vao mahita andreo namana ratsy mitangoro magnodidina dia mikroze le bras, allo ilana. Possible anareo tovavy reo fa elana resaky misy le lamba manjadojadonjiny. Fa iviavy kamaradinao ndraiky langalanga tiky raha daholo. Jusque niany anao tsisy mpagnano combien. Dia lazainao fa misy devolina tokatamo mihitsy ianao. Nefa kamaradinao dilandilana aby reo, mbola eo foa sanana. Mahino ve? Misy amin'izy ireo mbo ilifasy koa fa iboaka anao lifasy izy. Tsy hotely tsy miaraka anao. Satria manakana ilay tokony ho avy. Izy ihany efa tsy milana fitondran-tegnany. Vokatra anao lasa kamarady dia lasa voasakana koa nenao. Anao isaka talaty magnano délivrance. La misy magnano délivrance, mbola tsisy magnano combien fo. Misy namana mila hialana. Tain'i Jesosy ianao. Alléluia. Amen na. Amen ne. Misy olona zany tokony hiara-iasa aminao, fa ny fahitana ny olona magnodidina anao dia fa ampy mampihevitra anao. Possible mety misy olo tia amin'ny vola anao ampiasaina, fa vao ny détecter izy io amin'dolo kamaradinao dia vola kozy tsy andeha vonoko amin'ireny. Misy olona tokony amin'ny marché anao, tokony amin'ny contrat anao, fa vokatry ny fisiny namanao marobe dia tany tonga dia nahatsy naraikitra izy. Misy olona alohan'izy andeha hiara-iasa aminao ana mandinika izy manao. Ary jereo tsara fa misy karazan'olo rehefa hala ny kamaradinao dia hala ny miaraka aminao. Misy olo kana mety seka agnampy anao izy, dia nefa vao nijery anao izy tonga dia mifanena tamin'ilay kamaradinao zay halany dia zay aloha zay stop izy. Misy raha karan'izany. Dia zany rehefa mamatonga an'ireny olona goavana kamarady. Izy mamantatra olo maro fa ny kamarady ny tsy hitanao zany izy olo ny kamarady. Mety manana kamarady regny fa avonony, tsy ataony misy mahavantatra. Mety manana ny safidy politikany izy fa tsy atorony anao, satria mety hanakina ny projet zany zavatra. Fa atsika vao raha hety zay arela jusque maty aozy zay PSD jusque olo zany fototsangeny PSD zare zany osadia va votokabolary jusque niany tsisy raha tsy aboaboaka, tsisy raha tsy korana dia farany lasa miteraka blocage na fiainana regny zavatra regny. Tsy aiko raha tadidinao zany tetona mandeha hoe tous les grands hommes n'ont pas beaucoup d'amis. Mety manana fa tsy fantatra. Anao zao raha andeha amintany zao dolo kamaradin'ny président de la république sahirina anao manitra azy. Ary tsy andeha koranina amin'ny kabaro ataony mihitsy. Misy namako anankiray moa avy Ambalahasy ao. Ozy vakao. Tsy andeha teny
solasula zay eo ampidirana amin'ny sabatrika eo tsy teny an'izany anao mihitsy président mety misy manamboko mety misy malaasy fa izy jamais izy andeha hidrakana an'izany rehetra ainy tompony eno misy zavatra salasala amizay zany mba hianakavana rehefa anao mba te andeha lavitra ohatry amen na hatram'ireo olo zay namanao tandreno tsara satria mety misy olo fahavalon'ny olo iny ambadika dia nohony anao le minamana aminazy lasa halak'le olo dia sarotra be nefa mirécupéré an'iny asazonao zao sarotra be possible anao tony azo ray hetsy androany tsy azonao le ray hetsy vokatry namana dia rehefa lasa taraiky le feny ao le dia tokony androso fa iny Jesosy any anao amen na misy olona mila isaraha maro be zany ny olona tegna radian'i Jesosy fa vitsikely neke miara hiasaka aminazy zany olo voafidy ho mpianatra Jesosy zany drevana tegna efa vita triage be mihitsy tamin'ny fotoana ka azo ataony malala olona maro fa tsy voatery ho namanao daholo ny olona rehetra misy karazany olona revana efa tsy mety tsony mikambananao aminazy dia mba andreso décision isaraha am'iregny fa mamono passeportnao za teo misy zao lehilahy sy vehivavy zareo no meherami tsy pisipa tsy mpifankatia fa meherami dia jereva amizay misy lehilahy tokony ankatian'le viavy matapotra an'le reky misy vehivavy tokony ankatian'le lehilahy voasaka le reky teo zareo nefa aveo songona andeha tamin'ny tanimboany dia mba imagineo zavatra sabatra ary misy aminareo vehivavy reo be geste magnanjany ananamako jiaby presque garçon daholo tous mes amis presque garçon dia tidiro fa tsara be managna amina garçon fa ndraiky garçon mamono passeportnao dia misy mitsika tovolahy ohatra zany geste be tsika fa namatsika mitovavy daholo ny ankamaroana tsara tsy hoe kory tsy azo atao minamana sexe proposé fa matetiky misy zavatra voasakatsakana agnatin'izy regny fa iny tompo ianao mila fantanao koa fa possible ny ami d'enfance mety ho lasa ennemi de votre grandeur raha karaha ny ami d'enfance mety ho lasa fahavalony falehibeazanao le camaradinao tamin'ny mbola zaza mety niaraka maternelle niaraka tamin'ny CG niaraka tamin'ny lycée mety possible miaraka tamin'ny université fa mety ho fahavalony falehibeazanao misy karazan'olona revana efa tsy mety aminao tsona da iny tompo anao teboka fahatelo tsy tokony ny zavatra rehetra dia enona daholo ny zavatra rehetra dia enona daholo satria rehefa mapetabe ny tabatabany fiaina maro loatra raha mitabataba fiaina ety te hikorana aminao te hizaka aminao daholo ohatra zao voavoany sery anao dia misy efa teniteny aminao mihitsy hoe corona io tsy haiko hoe misy raha kely mamotrana fely anareo raha tsy vitany eo izy loa tsy raha jiaby io menolo dia jereo fa nefa mahatonga anao mahelo feony raha maro be dia satria maro loatra namanao mbola mifampitoy amile zavatra resapitra fa anao vitsy namagna vitsy ny olona andeha hikoran-dranonao ka raha tia androso anao raha tia hita fahombiazana ianao dia mila tia mifantoka am'izay ataonao fa tsy tia miainaloso tokony dana zany mifantoka am'le raha ataonao ohatra tia misy raha ataonao dia hifantoy fa tsy raha jiaby koragnon'olo eo dia tadrisanao dao satria misy olona zao ohatra hoe nanagna trano anao dia efa critiqué
Fa magnindray ko izy atsanganandro lakamisy tsy raha lakamisy ny baba netsy. Ohatra anao zao anafitrano dia zay magnindry izy tsy atao ravikontsy izy fa atao tolona. Mety anao manindrindry atao dalina ka izy izy azo ramina rehefa atao vifotsy. Ndana mifantoka am'izay ataonao fa za tia miaino feon'olona. Satria matetika ny tsy mampanoso atsika satria tsy miaino zavatra negatif loatra atsika. Regny tegna negatif. Ohatrany mahazo azo aina zany la zay olo vao midiry atsika marary ianao. Ianao pra marary aho. Zany mbola tsara. Vao mijerinao dia lazay vao marary. Avy nitenenako olo zany le mandeha. Anao misy divolona rety. Atria zay olo hitany zany ony ravorady dia marany aminazy. Ino anao mihitsy zao tamin'azy misy divolona rety. Olo jiaby zao taminenao arary ko. Izy vao mijery olo dia zany koa raha ataotany. Anao ndraiky salama ko. Izy vao. Tsy raha misy divolona. Na olo salama be zao lazay misy marary. Sasany pasena boaka nify avoaka to. Raizy nifinao. Izy mihitsy dokotera. Izy tsy mpamofo. Tsy eny dia fizany ko maninazy. Ary tena mahagaga dia misy olona tia fantatra. Dia ino anao vao mitantara. Izy tia fantatra nefa izy tsy manampy anao aby. Fa tiany le mareny anao mivola za ke tsisy vola. Za ke ino nanandreny mo. Za ke nanan'olo trosy. Tsisy raha tsy adiadina. Segna. Dia tena ino koa. Dia ino koa ohatrany anao dia mbola mitantara koa. Mitantara reno ananjy azy. Tia fantatra fiainanao izy nefa tsy manao. Fa be question fo. Ary anao lazay moa fa tia mitantara dia vao be ainy misikosikotra. Misy karazan'olona masary mitomtomany mihitsy zay mampanena anazy. Kranao magnamboara mitsofitsofika kely izy. Nefa izy tia fantatra raha jiaby makasika. Ary atsika anareo viavy reo matetika lalaovin'olo sentiment mirakaraha. Vola hely vao mangina vao maizy mitoma vao tao zegny vao maizy vaky mangina prisé oe. Ka misy olo entina very exploiter sentiment. Fantany ianao raha dia mody ataony andrano dia vao meno mitantara. Za dia vao magnatoronao mihitsy fa ny olona tokony hainonao dia reo olona afaka ny hanampy anao. Reo olona possible ampandroso anao amina fiaina. Zany hoe possible zany amin'ny mesoskevitra. Regny olo regny tokony andrignesa. Fa tsy voalaotra sy nareo. Betsaka ma? Otrino? Izy mihitsy zandeha hanampy anao. Otrino izy mafantrano narika izy. Ino koatra anao mitady mieritreritra. Mbola fa. Izy eran'izay foana e mbola fa. Nefa mafantrano narika regny. Vao mahita anao mipetraka amin'ny raha tsaratsara. Anareka tia namafy sa fotoana. Aotra. Magnao fonareo misy tompony. Tanao zany tsisy fitiavana anao na eny ara tsy ampanahy. Dia rehefa raha vao mivolagna anao anay trano to miketro izy. Nareo tsy mandaika ozy vao. Anao nefa nigny tia mitantara. Da ino tompony. Misy karazan'olona riavana manankina ny zavatra ataonao. Nefa na izy aby mbola tsara nagnano raha ataonao. Misy olo manankina. Na raha ataonao aby tsy hainy. Fa anao tiany. Ohatra anao mivarotra, tiany mivarotra ataonao. Izy edy na mofo gasy tokony tsy mety. Ohatra anao
mampiasa olona, mampiasa iro. Kiany le raha ataonao na izy edy tsy mahay na meny poigna araiky amin'ny raha ataonao. Ianao ny mba tia mitantara aminazy. Satria zao moa tsy voatery andresy lahatra olona rehetra ny fiainanao. Fa anao aloha mila resy lahatra voalohany. Zay. Tsy voatery olo jiaby zany tsy maintsy resy lahatra daholo. Hoe anao andeha vidy roplany, resy lahatra amin'izay na resa tsy resy lahatra. Amin'ny roplany anao dia mondefy rano raiky any. Amen. Tsy voatery tsy maintsy zavatra resy lahatra olo jiaby zay vao andeha atao. Fa anao manao mila resy lahatra voalohany. Satria tsy kisendrasendra ny fahombiazana. Fa ny fahombiazana rehetra na hoe succès dia tsy maintsy déterminé avec principe. Raha vao tsy zany tsy tonga amin'izany fahombiazana zany ny olona. Teloka magnaraka. Tandremo ny zavatra jereny maso. Raha zahana ny maso koa zany mila tandremana rehefa tia andeha lavitra. Fomba fijery. Amen. Zany hoe mba ampazavazavana azy kokoa dia tsy tokony ahita afa-tsy ny fahombiazana ianao ny amin'ny zavatra ataonao. Zay zany no hitanao hoe vita rangahy io ary tena feno fahombiazana. Aza vela ho isy sary hafa anaty sainao koa. Tsy tokony ahita fa tsy fahombiazana ianao ny amin'ny zavatra ataonao. Alleluia. Raha vao zany fomba fijerinao anao lasa. Fa rehetratsika tady ahita sary hafa. Andro mamora raha maty vola to hoe kinya. Ohatra. Ratsy andro to maty eky zany amin'izay hoe. Demony eky zany. Ananakory zany. Ohatran'io. Aza mahita fa tsy sarina fahombiazana amin'izay rehetra ataonao. Alleluia. Teloka magnaraka. Aza tia mitantara ny projenao amin'olona milohan'ny fotoanan'Andriamanitra. Fiainanao zany aza matantaranao amin'olona milohan'ny fotoanan'Andriamanitra. Rehefa tonga ilay fotoanan'Andriamanitra zay vao mivolagna. Zany hoe rehefa misy zany fotoana atao hitinena fa misy fotoana atao hankina. Tsy midika koa hoe tsy mahomby ianao raha tsy mibomaboma. Tsy moko raha faritra tiatsika io mibomaboma. Tantara. Nangana varao tena paty amin'ny devana koa. Verinao misy olo faly amin'ny patronao. Na lafariny mbola tsy nivangy amin'ny paty a paty. Momba tokony hoe anao mivarotra eo dia hitanao loasy ianao rehefa mivarotra eo. Ny manana rehetra karteka tany. Agny tia kory za manompa mierilazy. Mody resaka moa zavatra karakaran'izany izy mba azahoanao anao. Betsaka amintsika izy tsy asa no mandeha aloha vavaka. Anao ry avana mirenao no ikorana fa tsy vavabeko. Aleo olo ahita hoe io nao finanano amin'izy fa za miresaka amin'izy amin'izy. Alleluia. Satria misy moa projet immature. Misy karazana projet ohatran'izany. Projet immature. Zany hoe mbola tanora loatra, mbola zaza loatra. Projet tsy matotro. Misy projet tsy matotro. Moa ohatrany mba tsaratsara korana taminazy ilay tovolahy fa anao aleko vady. Angako perto fiancé. Iny avy tsisy olo tsy maregny an-tanàna teo fa agnano fiancé zay moa zareo amin'ny octobre. Tapy foana octobre iny. Tonga décembre. Grossesse nataony tsy peratra. Madilo izy. Olo jiaby nefa mandigny octobre. Harana karane de foot. Tá,
misy olo nery avy mivoto andry zay miketry marina anao vity kapa gaza mba raha jiaby ny fiainana mahita taregn'olo fa misy fotoana tegna mangina dia aloha vokatra no hitan'olo. Amen. Zany hoe misy karazana tanjo na hoe projet zay azo lazaina hoe fragile izy nefa teneninao amin'olo jiaby. Fandaka anao ndeso ambavaka, kotrokotroa ambavaka. Ohatra misy projet atao ndeso ambavaka. Kompaniny raha manatony mpanandriamanitra tegna ndeso ambavaka za pasteur, ndeso ambavaka za fa zao raha mba tiako atao mba tahiry za todrapapile mivavaka ho anao io. Rehefa regninao amizay iny misy zato rehefa na regninao mihitsy anaty any hoe io le fotoanany eo anao va manomboka midéclaré izy. Amen. Zany hoe mampiova anao ampianariko an'izany rehetrarehetra zany dia mba hahafahanao mahaka mba mandray décision samby fa tsy miankin-doha amin'olo lavo raha atao. Misy amintsika hoe nambady ara fa décision n'olona no nirasaka ny fanambadiana. Asa kory mba fahitana ray lalahy miaraka aminahy zay re nefa mifa miaraka telo tao nanino tsy anao vonozingely tagny mba nanontany. Asa kory mba fahitana ray babanjana koa raha babanjana koa izy ovy koa mbola mitany anao. Misy olona otrotran'izany fa mino zao fa tsy tonga aketo izy io na izy niany fa intoko anao satria misy obolana malagasy zay manko hoe tsy nitany eo no fady fa ny vavam-bahoaka. Raha fiainananao io antefitefana vavan'olo foana matetika misy zavatra manimba anazy fa intoko anao. Jireny probleman'i Josefa raha mamaky tantara ianao Josefa zanaky Jakoba nanomboka nomeny babany akanjo fotsiny izy baiboly akanjo misoratsoratra efa nialo anazy ny rahalahy, efa nialo ny Josefa ny rahalahy dia izy nefany tsy mba tonga say hoe akanjo ara efa nampimonomono ndraiky rahalahy izy kariba izy tantara nofo be Josefa Olha tu tira la mala, aleluya. Sao de tira coisa bem? Olha tu lindo que tá olha. Ale professor akanjo na mita na hora efa nianona anao izy koa mbola zay nao gitika dia imagine zao ny zavatra niaignan'ny Josefa fa lasa problème izy le bedrady tonga ny olana matetika amin'ireny olona bedradana regny lasa olona ndraiky magnano programme anazy iny aveo ngalarin'olo projet Raha maningny raha misy taona ba Antananarivo mandeha mananara zay mibaka jiro akagny koa ny raha mitaraintana vatao iny ny amidy akagny midokidoko herinandro ny anabeza bahoany tsy akasimoaraikina rehefa fa izy malaza be zay mandeha taentana saimary mandeha flegima ovo Quand le prix n'est pas là, c'est quand pantalon, matunga guerre entre Chine et Amérique. Respecte la minute. C'est guerre économique, parce que guerre un peu tif. Matunga guerre entre eux, demi-fangal de projet. Fangalatra projet. Satria ireo no mandefa espion économique fo. I Chine mandefa espion économique. Ny Américain mandefa espion économique ny Chine. Vao magnano araiky tonga efa misy copie. Vao magnano araiky lasa misy confrontation entre eux. Jereo tsara i Abraham zao
ilazan'izaniza mihitsy izy rehefa ndeha anatitra misy mba mianara amin'ny Abrahama. Tsisy olona mba fandariny fa tonga dia nataony izy. Ka raha tia vita zavatra mila discret. Amen. Alleluia. Dia teboka manaraka aza taitra amin'ny zavatra sarotra fa asehoy fa vitanao. Aza taitra amin'ny zavatra sarotra satria tsika na fiainana mifanena amin'ny zavatra sarotra. Fa conseil atoronao aza taitra amin'ny zavatra sarotra fa asehoy fa vitanao. Fiainana revana tsisy mora zany aza mitondra mbavaka mihitsy fiainana mora fa tolotsaina avy amin'Andriamanitra ngatao hiatrehanao fiainana. Fa fiainana mora zany tsy possible satria ny tany memandroso malaky fa tsisy raha memora zany. Ohatra anao zao hitondra mbavaka vitim-bary mora lagy nefaranivona fa mivavaha mitombo mba ho tahinanao afaka hividy vary. Fa hoe hitondra mbavaka vitim-bary mora zany zavatra tsy possible. Fiainana tsy mora. Zany hoe enao zany mila mangataka amin'ny tompo na hoe mila miezaka mba hanananao kapasité hifehy ny fiainana. Zany hoe mila mampiseho amin'ity fiainana ty anao fa ianao dia olona manana ny maizy anao. Alleluia. Farany mail foana fahaza maninona hoe mail foana fahazavana. Raha anao tia vita ny tanjona tianao atao mail foana fahazavana. Anisan'ny famelona zao misy fotoana anao tsy mba magnano reraka be zany, aza dia magnano reraka loatra. Tandriny sao dia reraka loatra ianao. Dia avy eo koa tandreny sao misy mamono. Misy moa koa tsika zatra homagna raha tanan'olo zay raha miainao le tsy fantanao ry avanao olo mangalana. Mety io fanila botoriny, mety io kamarady. Zay raha miainao anao hoaninao dao. Fahendrena nomeny tompo atsika ny mail. Zay le fahendrena menarana naratsika tamin'ny talaka mila mail. Fa tsy hoe zay olona tsaratsara resaka aminao dia efa mipandrosoanao andramo, tsy maintsy miaraka aminao à gauche à droite, mila mail anao. Tsy misy olona milaza fa meilleur ami-nao mety hangalatry batinao. Mety misy olona milaza fa kamaradinao eny hatramin'ny havanao ara te hanimbanao. Dia zay mila mail foana fahazavana. Tenenao amin'ny olona akaikinao ka midory. Amen. Dia mba mitany kely zao izy mba inona mba voarainy. Mba nisy zavatra voarainy dia alleluia. Lora tsy hitsangany tsangany ianao lo iaraka hisaotra n'Andriamanitra isika. Lo iaraka hivavaka natoronao teo androany zany ny secret. Raha tia vita zavatra, raha tia androso dia mba hangatao amin'Andriamanitra tompo aoka mehoery za hoe mba afahako mipratike ny fiainako satria raha vitanao mipratike an'ireny tsy maintsy lasa ianao. Satria ny Baiboly dia milaza hoe fa aoka ozy ho mpankatony teny ianareo fa tsy ho mpiaino fotsiny ihany ka manitaka ny teninareo. Zany hoe natao ankatoavana ny teny rehetra zay retsika iara vavatsika. Raha eo sotranao manokana ny amin'ny fafahako mizara lesy, mizara fahalalana, mizara fahendrena sy fatakarana ho an'ireto vahoakanao reto. Fiderana sy fankasitrahana tompo dia averiko anao reny aho. Ary mino aho fanamasina, fanaizana reny aho fatrandroany. Itonoaniko fa hiova ny fiainana, itonoaniko fa hiatsara ny fiainana. Meu erro, tu pô, me para no
mba ahafahany mankatoy, mba ahafahany mijoro, hifikitra amin'ny teninao, hifikitra amin'izay nampianarana teninao. Rakofana amin'ny ranao Jesosy Kristy no avina ny tsiraray avy rehetra. Mivavaka Tompo ao mba handraisan'ny tsiraray avy ositra, handraisan'ny tsiraray avy fahaiza-manao ampiatra ny lesona izay reny teninao. Tompo ao ampio izy mba hatongavany amin'ny tanjona tiany hatongavany. Meo fahendrena Tompo ao ny tsiraray avy mba ahafahany mijoro, ahafahany miorona mandrakariva amin'ny fanomponanao. Misaotra Tompo, mankalaza anao zay, midera anao zay. Ny foko ripamonjy magnetaentana mamirena dava lida banalina
vavaha ho an'ireto vahoakanao. Misy olo tena ny ankohonana izy tompo ary mivavaka amin'izao fotoana izao araka ny teninao hoe minoana Jesosy tompo dia tsy voasaka nelanela amin'ny tany ary manana hery sy fahefana amin'ny zavatra rehetra. Nongana sikana anao sy ny ankonanao amin'izao fotoana izao, sikana ny ara-panahinao, sikana ny vatanao, sikana ny ankonanao rehetra, sikana ny manodidina anao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mandray ny hery sy fahefana koa azo na inona asan'ny demonia, herin'ny demonia zay tady amampibakotra anao na ny amin'ny saina takasainao atao na amin'ny fitadiavam-bola zay ataonao, ravako amin'ny anaran'i Jesosy zany. Piana ny fanaratsy, piana ny blocage, mety karazana mauvaise esprit manakana ny fiainanao tsy androso, mahatonga ny fidiram-bolanao velingely. Androandro roako amin'ny anaran'i Jesosy ny fanazana. Mandidy ny herin'Andriamanitra hirotsako ao anatinao. Zay karazana zavatra sy namboleny tanan'Andriamanitra kosa ongotako amin'ity marain'ity amin'ny anaran'i Jesosy. Oka ho afaka ianao, ho Yahweh afaka ianao, afaka ianao, sikana amin'ny aretinao ianao, ho Yahweh sana amin'ny anaran'i Jesosy, sana amin'ny anaran'i Jesosy. Raisy ny fanasana zao dia zao, oka ny zavatra ny rehetra ho vatanao, oka ny zavatra ny rehetra amin'ny ankonanao, sotra fanamasina. Oka fenona ny herin'ny fanamasina izao. Oka hirotsaka ao anatinao ny herin'Andriamanitra, anavao ny fiainanao, ampandresy ianao, anova ny tantaranao rehetra. Ity fotoana androany ity no nandrasana dia ho hitanao fa hisokatra amin'izay ny lalana, hisokatra amin'izay ny fiainanao, sikana amin'izay ianao, atsofoka rano andray vaovao tsara amin'izay solonao amin'ny anara mahery Jesosy. Raisy ny fahasamana izany amin'ny anara mahery Jesosy. Samy misotra n'Andriamanitra, sotranao zay tompo, sotranao zay fanamasina. Ianao le Andriamanitra nonofo rehetra ary tsy misy zava-mahagaga zay tsy hainao. Saka dada malala, sotra tompo ny amin'ny fahasoavana, sotra ny amin'ny fiasanao mahagaga teto amin'ny toerana ity. Sotra ny amin'ny famindram-ponao Jesosy, sotra ny amin'ny herinao, sotra ny amin'ny fahamarinana ny teninao, sotra ny koa ny amin'ny sosokevitra zay nomenao. Sotra dada malala satria tsapanay fa feno hery zay miaraka tamin'ny matetika. Sotra dada malala. Amen.